mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmarabantsika revako malala hatratra ity talata fahafolon'ny volana janoary ity. Ny mofinaina volahatra ho antsika anio dia ny boky ny obolana toko fahavalo. Obolana toko fahavalo andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Obolana toko fahavalo andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah nahary ahy ho fiandohan'ny aleny ho voalohany amin'ny asany hatramin'ny taloha. Izaho no tendreny hatramin'ny fahagola eny hatramin'ny voalohany indrindra, dia fontsy mbola ary ny tany, fontsy mbola ary ny lalina no efa teraka. Fontsy mbola ary ny loharanony boboika be, fontsy mbola naorina ny tendrombohitra, fontsy mbola nisy avoana no efa teraka. Fontsy mbola natao ny tany na ny sa, na ny voalohany vovotany ambonin'izao rehetra izao. Raha namorona ny lanitra izy dia tany aho, raha namahatra ny abakabaka tambonin'ny lalina izy, raha nampitoetra ny rahona eny ambony izy, raha nampiboika faratra ny loharano lalina, raha nanisy faritra ho an'ny ranomasina izy, mba tsy ahazon'ny rano mihoatra ny fetrany, ary nandidiny amin'ny fanorenany tany, dia mpitamarika teo anilany aho. Sady ravoravo isan'andro ka ny lalao mandrakariva teo anatrehany. Eny nahafaly any tany nataony honenana, ary naharavoravo any zanak'olombelona. Koa mihaino hoe ianareo anaka, fa sambatra izay manaraka ny diako, mino anatra ka endre fa aza mandahy. Sambatra izay olona mihaino ahy ka miaritro olo mandrakariva eo ambavadiko, ary miandro eo amin'ny tolam-baravarako, fa izay mahita dia mahita fiainana, sady mahazo sitraka amin'i Jehovah. Fa izay diso ahy kosa mampidi-doza amin'ny fanahiny azy rehetra mankala ty fahafatesana. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fahendrena no asehony ity obolana toko fahavalo ity, mahazava-dehibe ny fahendrena. Antso ny fahendrena moa no anaovan'ilay soramandry azy. Ny soramandry moa dia teny nampianana teo aoriana mba hamitinana ny baiboly. Fa mahafitina azy tsara ny soramandry etiny hoe antso ataon'ny fahendrena, na antso izay asehon'ny fahendrena ny mahazava-dehibe azy eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Ireo rahin'ny fiangonana maro raha nanao ny heviten'ny boky noabolana dia nampita raha mamaky ity obolana toko fahavalo ity dia manondro ho faminaniana an Jesosy ity obolana ity, na hoe ity obolana toko fahavalo ity dia maneho fa Jesosy ilay fahendrena. Jesosy ilay fahendrena resahany eto hoe Jesosy ilay mpitamarika teo ankilan'Andriamanitra tamin'ny fotoana nahariana naharian'Andriamanitra izao rehetra izao. Ary ny andininy fa dimy amby roapolo dia hoy ilay andiny manao hoe fontsy mbola naorana ny tendrombohitra, fontsy mbola nisy ny avoana no efa teraka. Ny fahendrena io zany izay hoarin'ireo totsika hoe rain'ny fiangonana ho manondro an Jesosy. Jesosy lay fahendrena. Raha toa ka mamaky tsika revako malala reo asa soratra ny ataontsika hoe tamin'ity vanim-potoana taonjato vitsivitsy nenantsika tatonjato vitsivitsy dia tsy tena manome toerana ny fivavahana izy ireo. Asehony fa ilain'ny fiarahamonina ny fivavahana, ilain'ny fiarahamonina ny fivavahana, utile hoy nareo miteny frantsay, fa tsy indispensable hoy izy ireo. Isan'ny miteny an'izany ireo mpandinika ny fiarahamonina maro samihafa hoe ilaina izy fa tsy zava-dehibe. Karl Marx izay fantatsika fa isan'ny olona malaza, isan'ny olona nanan-tsaina tamin'ny ity taonjato faharoapolo nenantsika ity, na ny lalovantsika ity, dia isan'ny niresaka be momba ny fivavahana. Fa izy dia nanazava fa rongonim-bahoaka ny fivavahana. Any tsy zavatra mampatory ny fivavahana. Tsy dia toe-tsaina izy rery akory ny voalohany teny eny zany, fa nisy an'ry Voltaire fantatsika. Ry Voltaire
fa eny fa na dia ilay sociologue isan'ny ianaran'ny mpianatra betsakarany asa sorany sy ny méthodeny a Émile Durkheim dia mbola nanazava koa hoe ny fivavahana inge eo ihany tsy de tena zavatra firoron'ny sain'olombelona na firoron'ny fiarahamonina mba anome fanazavana ny zavatra tsy azon'ny olona. Raha toa ka mamaky ny baiboly lefitsika ary mijery ny olombelona ama olombelona azy fotsiny de miara-manaiky tsika fa tsy zavatra no firoron'ny saina akory ny fivavahana. Tsy voazava mihitsy tsy voazavan'ireo zay mpandany fivavahana na reo zay mitsipaka ny mahazava-dehibe ny fivavahana na vavahana io na fivavahana io nahoana ny olombelona no hatrany amin'ny vanim-potoana néolitika any hoe vanim-potoana efa ely zany any firy fotoana alohantsika izao dia nahoana ny olona rehefa any vanim-potoana néolitika no efa nivavaka ary mandraka zao vanim-potoana nefa famirapiratany siansa zao de nahoana ny mbola mivavaka ihany ny olona. Dika zany dia misy zavatra tsy hay hazavaina. Iny any tsy hay hazavaina? Mamarina ny tenin'ny Pascal ny hoe Blaise Pascal io ny hoe ny olombelona nge dia noariana mihitsy ho voary hivavaka. Zany hoe tena hatrany am-piandohana mihitsy de ny olombelona dia voary noariana hivavaka. Zany hoe mahizy azy ny olombelona na inona na aiza misy azy de zao natao hivavaka izy. Ary raha ohatra ka mijery isika ny toetsaitsika malagasy nentim-paharazana dia malagasy any dia natao amin'ny malagasy de zao natao hivavaka ny olona. Tsy toetsaina malagasy mihitsy ny ateisme ny hoe mino ny tsy fisian'Andriamanitra. Zany zavatra tsy toetsaina malagasy mihitsy. Na iza ahitanao malagasy raha tsy hoe vao malagasy no vokariny toetsaina moderna ankehitriny ka fa raha malagasy no volavolain'ny toetsaina maha-malagasy azy hatrany aloha de zao nivavaka izy. Zay nivavahany aloha iny zavatra hafa fa izao tena toe-posy toetsaina malagasy isan'ny maha-malagasy ny malagasy no hoe mivavaka izy, no hoe mino izy. La voambolana hoe mino zay resahantsika eto dia io no niteraka ny atao hoe fivavahana. Ny fivavahana dia ateraky ny finoana. Ny voalohany niteraka ny fivavahana na ny religion dia ny finoana. Ny finoana zany no mahatonga ny olona mivavaka. Mifamatotra ny finoana sy ny fivavahana. Ary rehefa alalinina dia ny finoana no miteraka ny fivavahana. Ny fivavahana dia misy fomba maro isan-karazany. Ary eo no mandrakariva mahadiso. Ndraindray ny olona tsy mifatotra am'ilay finoana fa mifatotra am'ilay fomba ao anatin'ilay fivavahana. Zany hoe ndraindray everin'ny olona fa ilay fomba ny fivavahana. Tsia, ilay fomba de zao fitaovana ihany iny. Tsy iny akory ny fivavahana, endrika isehoany lay fivavahana iny. Fa ny finoana ny fototra maha-fivavahana ny fivavahana. Ary indrindrindrindra ny testamenta vaovao dia tena nametraka mihitsy mahazava-dehibe ny finoana. Ny finoana no voalohany fototra iorenany antsoina hoe mivavaka. Na izany zany efa afaka malala tandrify amin'ny teoborona toko fahavalo ity de manana andraikitra ny fivavahana teo anatin'ny tantaran'izao tontolo zao. Satria finoana izy, finoana manazava ny zavatra maro samihafa mety tsy voazavan'ny saina maha-olombelona, fa nefa koa finoana manazava ny antom-pisian'ny olona. Ny fivavahana ny manazava ny antom-pisian'ny olona, tsy ny siansa mihitsy. Ny siansa dia manazava fotsiny ny fomba maha-olombelona, inona manahoana ny taovana nataon'ny olona, manahoana ny lalàna mifehy olombelona, lalàna mifehy ny fiainana sy ny tahaka zany, ny fisefona. Fa izao tsy manazava ilay hoe nahoana ny siansa. Fa ny fivavahana no manazava an'izay.
satria tsisy heviny mihitsy ny olona tsisy dikany ny fisian'ny olona raha ohatra ka tsy misy izay le hoe nahoana izay. Mahatonga fiainantsika olombelona misy heviny de satria tsika mahavaliny hoe nahoana mahatonga ny fiainantsika kristianina hoe nahoana moany misy, nahoana moany malagasy, nahoana moany kristianina, nahoana moany miasa, nahoana moany velona, nahoana moany misakafo. Iza fantana rehetra dia azo valin'ny siantifika amy lafiny hoe maninona moano misakafo, ahoana ny fomba fisakafoanana, ahoana ny fomba hitandremana pahasalamana, ahoana ny fomba fiainana pahasalama tsara. Fa le fanontaniana hoe nahoana dia ny fivavahana ny tena mamaly azy. Ary izay fanontaniana hoe nahoana valin'ny fivavahana izay dia ny finoana no fototra iorenany. Raha toa ka tena mijery tsara seka avako malala de manana ndraikitra zany ny fivavahana amy lafiny hoe mino izy de mifamatotra amin'Andriamanitra am'izay ino tsika kristianina de mino fa Andriamanitra nazo atolo zao, tsika de mino fa novonjena tamin'ny lany Jesosy Kristy mpamonjy isika. Fa tsy hoe mamaly ny fanontaniana nahoana ihany ny fivavahana kristianina fa miteraka toetra koa izy, zany hoe io fomba io finoana io de manjary toetra. Izay toetra izay fomba fiaina izay natao hoe fahendrena. Raha toa ka mamaky ny boky Noabolana manontolo sika, ny boky Noabolana manontolo any de mametraka mihitsy lay hoe ahoana ny tena fomba fiaina. Mpivavaka ianao, matahotra an'Andriamanitra ianao de tokony mahana fomba fiaina tandrify izay ateraky ny finoanao zay. Eto any boky Noabolana ary de mampianatsika ny mahazava-dehibe ny fahendrena. Ary ilay fahendrena izay teneniny manao hoe raha diso fahendrena ianao de izao mampididoza ny fiainan'ny olona ny tsy fananany fahendrena. Ary izay tsy tia fahendrena de tia fahafatesana. Izay rehetra mankahala fahendrena de tia fahafatesana. Izay mahita fahendrena mahita fiainana. Andiny fa 5:30 sy 6:30. Riavako kristianina sika. Jesosy Kristy Tompo no tondroiny ny boky Noabolana, pelo lalana moa zany marimarina kokoa ny filazanan'i Jesosy Kristy Tompo ity Oabolana toko fahavalo ity, Jesosy ilay fahendrena. Jesosy zany raha toa ka am'izay mety nampianarana antsika tany am'sekoly alahady na niainantsika de Jesosy de mpamonjy. Fa Jesosy amy lafiny ara-panahy de mpamonjy atsika izy, maty amin'ny azy fijaliana izy. Fa misy lafiny zavatra tradray adinontsika kristianina de ny hoe zany kristianina zany raha toa ka mino sy ny nandray ny famelan-keloka natolotra zao tao amin'ny azy fijaliana izy de zao tsy hoe amy lafiny maha ara-panahy ihany zany maha kristianina zany, fa indrindra koa amy lafiny fifandraisana amy mpiarabelona endry izy, satria Jesosy fahendrena. Tsy hoe famelan-keloka ihany izy de zava-dehibe, tsy hoe fitiavana izy ka namonjy antsika tao amin'ny azy fijaliana tsy zay ihany, fa Jesosy koa eto ambaran'ny boky Noabolana fa de fahendrena izy. Marina fa tsy voatonona mivantana eto Jesosy araka ny volantsika teo, fa pelo lalana faminaniana momba ny Jesosy ty filazana momba ny Jesosy. Dia Jesosy zany no apetraky ny vavahana kristianina ho fahendrena. Noentin'ny Jesosy tety am'izao tontolo zao ny fahendren'Andriamanitra, ny faharanita-tsain'Andriamanitra, ny fahaiza-miaina tian'Andriamanitra iainantsika de noentin'ny Jesosy tety am'izao tontolo zao. Ny mitrangandra ndray ny mampalahelo de to amarin'ny kristianina lay tenin'ny Gandhi. Gandhi de niteny ndray maka manao hoe za ange raha mamaky an'io baiboly nareo kristianina io e, raha mamaky an'io filazantsara io de zao miaiky ny votoato ny filazantsara io, miaiky ny fahendrena raha iketiny io baiboly sy io filazantsara zay torianareo kristianina io, miaiky ny fahamarinana io zavatra teneninareo io, ny fahendrena ao anatin'io baiboly izay vakinareo kristianina io. Fa ny mampalahelo de zao tsy mba hitako iainanareo kristianina ny votoatin'ny zavatra izay lazainareo sy torianareo na vakinareo ao anatin'io baiboly io. Ary mampalahelo zany riavako malala fandrandray to marina na tsy matetika aza de to marina amin'ny fiainana andavanandro hoe
tsy iainany kristianina lay fahendrena izay ambarany baiboly, tsy iainany kristianina lay fahendrena zay iainany baiboly, tsy hoe tsy iainany kristianina ihany fa indraindray tsy ampitainy kristianina lay fahendrena nanany baiboly fa indraindray zavatra hafa mihitsy ny iainany mpino. Kristianina zay tsy mitodika am'ilay Jesoa fahendrena fa mitodika miazakazaka am'ilay Jesoa zay ataotsika hoe ara-tantara ihany de fahatserovana. Tsy riavako malala ny fivavahana kristianina Jesoa tena mpianatra atsika fa fiainana izy ary zay ny teneniny amin'ny andininy fa 5:30 hoe zay mahita ahy de mahita fiainany Jesoa. Ny famelan-keloka ny raisitsika, ny fanadiovana atsika tamin'ny rano zay teo amin'ny hazo fijaliana de mahatonga atsika olom-baovao, fa tsy olom-baovao amin'ny ara-panahy ihany fa olom-baovao mihitsy amin'ny fomba fisainana, olom-baovao mihitsy ka olona mahay mitondra tena tsara. Indraindray rehefa mijery ny fiarahamonina asika de mametra-panontania manao hoe ohatrany tsisy olo-kendry tsony ankehitriny, ohatrany tsy misy olona azo anterana tsony ankehitriny, to zary ahitana tsininy, zary ahitana toetra tsy mendrika avokoa zay rehetra mety ho hita etsero amin'ny fiarahamonina, to tsy ampy olo-kendry tsony ny fiarahamonina. Rehefa ko malala ny olana de izao tsy hoe olo-kendry ny tsy ampy fa izao ny tsirairay mihitsy ny tsy misafidy hoendry. Ary eo atin'izany ny kristianina zay manana didy hitondra fahendrena sy iaina ao anatin'ny antsoina hoe fahendrena. Anankiray amin'ny mampiavaka ny vavahana kristianina ny atao hoe fahendrena. Ary io nafarany Jakoba ndray maka, hoy Jakoba manao hoe ho any zay tsy manana fahendrena mangatà fahendrena, de ny fahendrena avy any ambony. Marina loatra fa ny vavahana kristianina tsy hoe miiva amin'ny fahendrena akory, tsy zay vavahana kristianina, tsy tahaka ny bodisma hoe manao zava-miiva amin'ny fahendrena, fa naizanona jany dia mety ho lahana fahatelo na fahaefatra amin'ny atao hoe fiaina kristianina ny fahendrena. Mety alohany mazava ho azy ny famelan-keloka, ny finoana, ny zavatra maro samihafa mety alohany fahendrena, fa naizanona jany ara de zao tsy tokony ho sarahina mihitsy amin'ny vavahana kristianina ny fahendrena. Ny fahendrena de zao le teneniny boky Noabolana, le fahaiza miaina, le fahaizana mandanjalanja, le mahatonga ny olona, mahatonga anao modely, lay fitafiana lay fahendren'Andriamanitra ho hita eny aminao. Zany hoe manjary olona ilain'ny fiarahamonina ianao, tsy hoe olona ilain'Andriamanitra ihany fa olona ilain'ny fiarahamonina. Ny fampisarahan'ny fiangonana, ny fiarahamonina, ny fivavahana sy ny fampisarahana ny fivavahana sy ny andavanandro ohatra ny politika na ny tahaka sy ny ekonomika de nahatonga ny olona ho tsy nanao zava-dehibe intsony ny fahendrena. Rehefa voizina loatra ao anatin'ny fiarahamonina fa hoe ny fivavahana de misaraka amin'ny tsisy hidiran'ny fivavahana amin'ny ekonomia, tsisy hidiran'ny fivavahana amin'ny politika, tsisy hidiran'ny fivavahana amin'ny sosialy sy ny tahaka izany de zao manjary mipetraka ho zavatra inona lay fivavahana fa tsy manjary ho fitondran-tena. Fa raha ohatra ka mipetraka tsara ny lalàm-piarahamonina amin'ny io fivavahana io de zao tena zava-dehibe ny ananantsika fivavahana, de manjary miparika ho azy ny fahendrena voizin'lay fivavahana. Misaoran'Andriamanitra raha avako malala fa malagasy de mbola manana 50 isan-jato kristianina, mahery kely eo na latsaka kely, ary hitatsika ny anatin'ny fiarahamonina malagasy ny fahendrena kristianina ahoana na ahoana. Misy ny fahendrena nentim-paharazana zay mbola mipetraka mifanojo amin'izany fahendrena kristianina zany, ny fandeferana, ny fihavanana tenen'ny malagasy mifanojo amin'ny fifankatiavana kristianina, ny fandeferana malagasy mifanojo amin'ny fahalemem-panahy kristianina. Malagasy mampiasa ny teny hoe fandeferana, itsika mampiasa ny teny hoe fahalemem-panahy na fahadiovampo, mifanakaiky ihany zany. Zany hoe misy fahendrena tena mbola navelan'ireo razantsika ka mifanojo amin'ny vavahana kristianina mbola hitanao anatin'ny fiarahamonina. Fa izay tena tokony ho tsika zava-dehibe rehefa ko malala de zao ny iainan'ny kristianina ny finoany.
lay hoe fahendrena, olona endry, mahatoky, mahafetena, tsy olona hoe miandro baikona, tsy olona hoe miandry tenenina vo mihitsy, tsy olona hoe miandry faizana vo mihitsy, tsy olona hoe fa olona mahafetena, olona mahatsiaro tena satria mahana ny fanamasana, satria manana an' Jesosy lay fahendrena, olona mahay mandanjalanja, olona mitsinjo manaja ny aja mamboninahitry ny olona manaja ny asany, olona olombelona zay manaja ny asany ny fivavahana kristianina, manaja ny ataontsika hoe ny fiainana maha olombelona, ny fihavanana. Zany toetra zany de tokony ho hita ho azy ao anatin'ny kristianina andriavako malala, kristianina zay manaja ny fahamasinan'Andriamanitra. Fa dradraingy ny kristianina mahatonga fitenenan-drasana an'Andriamanitra aza dradray, hoe reny ve de kristianina, reny ve de jerety ty ataony any am-piasana ny tahaka zany. Riavako malala, vaovao ny taona isan'ny hoentina mampahery anao ny hoe mangata fahendrena. Ny fivavahana de tsy hoe zavatra ny foron'ny olombelona, fa fanomezan'Andriamanitra ho an'ny olombelona ny fivavahana, mba hahatonga ny olombelona isevy ny fiainany, men'Andriamanitra antsika ny finoanan'Andriamanitra, mba hahatonga antsika hana fifandraisana amin'Andriamanitra, mifandray amin'Andriamanitra amin'ny finoana isika, fa ifinoantsika io kosa manjary fifandraisana amin'ny mpiarabelona, manjary fifandraisana amin'ny zavaboary, manjary olona endrika mahay mandanjalanja ny tokony atao, mahay mandanjalanja ny tsy mety izay tokony hialana. Lavako enganenao hoendry araka ty tenenin'ny boky ny ohabolana ity, manao hoe sambatra zay olona miaino ny fahendrena. Lavako engane hitoetra mandrakariva amin'ny fahendrena kristiana ianao, ka ho fanasina sy ho fahazavan'izao tontolo zao. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa mampianatra anay anam-pahendrena ianao. Nandray adinonay fa lafin-javatra hamatarana anay koa ny fahendrena eo anivon'ny fiarahamonina. Ataonay zava-dehibe ny fibebahana sy ny fifandraisana aminao, fa ndraindray adinonay fa olona lay tahaka sy modely koa ny kristianina am'izay rehetra manodidina azy. Tompo, am'izao taona vaovao zao de ataovy mahay mikatsaka fahendrena zay araka ny teninao. Miaino ny fahendrena hoy ny teninao, ary sambatra zay manaraka ny dian'ny fahendrena, ny dianao Jesosy. Tompo, ianao ny loharan'ny fahendrena, ao aminao ny tena fahendrena marina, tsy taka ny fahendrena zao tontolo zao ny fahendrenao, fa fahendrena fiainana. Dia mampianaranay Tompo hanana fahendrena, ho ty fahendrena, hanana fahalemem-panahy, hanana fitiavana, ary indrindra fahatahorana anao Andriamanitra amin'izay rehetra ataonay. De mitoera aminay Tompo, jereo ny fanabeazana, jereo ny fitezanany ankizy, fitezanany tanora, ny fitezan'ny eklezana ny isam-pianakaviana sy tokantrano. Taio Tompo ny tanoranay, taio ny malagasy, taio mba hoendry, mba ho azonao enterana, ary manizy zay Tompo ny tantananao ny fiainan'ny firenenay amin'ny fahendrena eo am-pamakivakiana ity taona vaovao ity. De aminaranao Jesosy aza no angatahanay fahendrena ho anay, ho an'ny ankohonanay, ho an'ny tanindrazanay. Aminaranao Jesosy, amen.